Ilaina ny fanandrona ary tsy ny malagasy ihany manao azy io fa saika ny sarababem-bahoaka mihitsy, saingy ny fanatanterahana azy no samy manana ny azy. Azo adika tsotra ho fitantanana izy io i Robert Randrenatoandro, mpitahirin'ny Asompiandrian'i Madagasikara ao amin'ny tranoben'ny Merina eny Ambomanga. Miasa izany fitantanana izany eo amin'ny fanorenana na fiomanana amina hetsika iray atao na fijerana daty ho fanaraka amin'ny vitany tena. Misy dingana tsy maintsy arahana amin'izany, saingy ny mampalahelo ankehitriny dia lasa heverin'ny sasany ho ratsy sy fanompoan-tsampy ny fanaovana azy io. Mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainana amin'ny ankapobeny izy io, izany hoe tsy mitovy amin'ny fanandrona sy ny tetiandro niasana tamin'ny andron'ny fahampanjaka ny ankehitriny raha ny fanazavana. Vitsy anefa izany hoe ireo olobe sy ray aman-dreny ara-panahy toy ireo tangalamena sy mpanjaka isa-paritra no mahay mampiasa azy io amin'izao fotoana izao. Miankina izany avokoa ny fametrahana na famolavolana ireo daty sy almanaka eran-tany, noho izany indrindra no ilazana azy ampiasain'ny olon-drehetra eran-tany, saingy noho ny fisian'ny fanjanahana ara-tsaina sy ara-batana teto amintsika dia noezahana nompitehina ny kolontsaina sy ny fomba ampanao ny firenentsika amin'ny fanelezana sy filazana amin'ny lafiny rehetra fa ratsy sy manimbazimba araka ny fanazavana ihany. Ny didim-panjakana navoaka Andranavalona faharoa mandrara ny fanohizana amin'ny fomba malagasy no amafisiny Galenay tamin'ny fotoana androny izay tsy nisy nandravatra amin'izao no isan'ny antony voalohany nahatonga io olana io, hoy ny mpitahirin'ny Asompiandriana Madagasikara ao amin'ny tranoben'ny Merina. Ny fanandrona tsy hoe ny fomba mampanao malagasy ihany no ilana ny fanandrona ety an-tany, fa ny fanandrona zany no fototry ny fahafahana mitantana, zany hoe migérer, mitantana ny zao tontolo zao hitan'ny maso, zao tontolo zao tsy hitan'ny maso, dia miankina amin'ny fotoana. Ny fanandrona zany égale fitantanana ny fotoana. Ny gasy tsy manao zavatra mihitsy raha tsy voazara sady voarindra mifanaraka amin'ny vanim-potoana ilaina ny zavatra tiana atao ka ny gasy mifototra amin'ny hoe ny fanahy maolona sy ny fanahy ny olona. Ny fampiasana an'io amin'ny fanandrona dia mamaritra mazava tsara mihitsy ny lalànan'ny zo maolona sy ny dina maolona ary ny fomba fitantanana ny fitsinjarana ny fandaminana ny fiainana maha-olombelona. Misy mahasamihafa azy kely fotsiny ny fampiasana ny fanandrona sy ny tetiandro, ny vanim-potoana ankehitriny sy ny tamin'ny andron'ny fahampanjaka zany. Misy mahasamihafa azy iny, kanefa zay mahasamihafa azy zay tsy manahirana ny olombelona gasy ny fanarahana ny mahasamihafa azy, satria misy mitazona ny taloha dia misy mitazona ny tao amin'ny civilisation ampovoan-tao, dia misy mitazona ny civilisation kretianina ankehitriny. Tsy mahay mampiasa an'io intsony ny gasy ankehitriny, afa-sy ny mpiandraikitra ny tranobe na ny zomba, zany hoe tiako tenena zany hoe le ray aman-dreny ara-panahy mitazona ny hasy-panjakana velona ankehitriny ara-drazana. Ohatra Salamo Tangalamena zany na mpanjaka na ny Sojabe sy ny sisa ny oloatranay zany no tena mbola mahay mampiasa azy, fa ny olona ankapobeny zany indrindra ny kristianina tsy mahay mampiasa an'io fanandrona io amin'ny fiainany andavanandro, satria ny fototry ny fiainan'ny gasy zany amin'ny manontolo amin'ny maha-olombelona azy, na inona ataony hafarany kely na lehibe indrindra dia tsy maintsy mifototra amin'ny sotoavina sy ny kolontsaim-pirenena, nefa ny sotoavina sy ny kolontsaim-pirenena tsy afaka tantanana na tsy afaka gérenao mihitsy raha tsy mahay tsara sy mamaritra ny herin'ny fotoana ianao. Zay ny mazava-dehibe an'io amin'ny gasy. Ary ohatra zao hoe ny fanahy sy ny fomba, ary ny fomba sy ny fady, dia ny fady sy ny fiainan'ny malagasy, reo zany tsy afaka misaraka, nefa ireo dia voafetateraky ny fanandrona sy ny fandaminam-potoana zany amin'ny firafitry ny kintana sy ny endriky ny heriny mandrapitra ny tany, zay mifandray amin'ny ny ain'ny olombelona sy ny zava-boary rehetra ety an-tany iainany. Ny olona milaza hoe 20 ny foko eto Madagasikara, fa za milaza fa 120 ny foko eto Madagasikara, dia 120 samy hafa mihitsy ny fomba fampiasana zany
fitantanana sy fandraharahana ny fiainam-bahoaka ara-panandrona na ara-tetiandro zany tsy mitovy mihitsy. Ny an'ny Merina hafa mihitsy, ny an'ny Sakalava hafa mihitsy, sy misisa tsy mitovy. Ilana fanandrona daholo avokoa ny zavatra iainana rehetrarehetra ankehitriny, satria ny fandaminam-potoana amin'ny fiarahamonina mila fanandrona, ny fanaovana ny fambolena sy ny fiompiana mila fanandrona, ny fitsaboana ara-pahasalamana zany eo amin'ny lafin'ny voajanahary mila fanandrona. Enina ny tetika rehetra hoentina anaovana ny fampandrosoana ara dia mila fanandrona, ary na ny fandaminana ny raharam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka azy mila fanandrona. Fa izy nge no mampalelo dia zao raha miresaka hoe fanandrona na tetiandro dia ohatrany hoe fandrom-posampo zany. Fa raha miresaka hoe calendrier na hoe vanim-potoana voafaritra ao anatin'ny calendrier officiel zany dia ohatrany hoe zavatra tsara. Zany hoe le mahagasy mihitsiny no efa tena no heverina ho zavatra ratsy. Kanefa ny zavatra mampalelo amin'ilay izy tsy ny mahagasy rehetrarehetra no heverin'ny olona ho zavatra ratsy, fa ny arena rehetra mahagasy zao rehefa mety arena dia tsara fiheveran'ny olona azy dia rombahana. Fa rehefa ny fomba sy ny fady ary ny finoany amin'ny mahagasy azy dia ohatrany hoe ratsy tanteraka mihitsy. Le fampiasana sy fampiarana ny tetiandro malagasy sy ny finoana amin'ny fandaminana amin'ny fiainana maha-olombelona ne tsy simbe, fa zany hoe ny pirina ho an'olom-bitsy, eo an'le olona manam-panasy manan-tsaina ary le olon-kendry sy mitazona tanteraka ny sotoavina sy ny kolotram-pirenena malagasy sisa ny manao azy, ary tena vao maika ara manao azy tena matotra dia matotra. Fa ny fandraisan'le hoe nahoana ny olom-bitsy ny manao azy io didim-panjakana io, didim-panjakana nataony Ranavalona faharoa io, hoe za Ranavaly manjaka mpanjakany Madagasikara dia mamoaka an'izao didy zao. Ny fomba mahagasy izay nataon'ny razako teo aloha tsy atao tsony, fa ity no atao sady nanangana baiboly izy nge, didim-panjakana zany io. Ary tsy mbola nisy didim-panjakana na mahan'izay mandrak'androany, ary namafisiny Galeny koa zay hoe tena za Galeny zay madidy manapaka ny Madagasikara dia mamoaka an'izao didy zao. Fa na ny fandrona na ny tetiandro na ny fanandrona zay rehetra fomba atao ka mifandray amin'ny fomba ny mpanjakana amin'ny fomba indrindrandrindra teto Merina dia tsy atao tsony, fa tonga dia eloka mahafaty raha ohatra ka manao. Dia tsy nisy lalam-pandrorenana nge nanafoanan'ireo didim-panjakana anankiroa reo fa tsy ny mpanjana tany akory nanafoana ny fomba ny Merina sy ny fomba ny fiandrianana Merina sy ny fanjakana Merina sy ny mpanjana tany. Ny fandraisan'ny fanandrona amin'ny finoana kristianina nge dia zao ny calendrier kristianina na ny katolika na ny protestant dia hajain'ny malagasy ary io fanandrona io Vatikany manandro manao an'io vanim-potoana anaovan'ny raha masina rehetra io. Dia ny gasy tsy manohitra an'izay satria ny gasy kristianina fa be dia be dia manaraka an'io izy, manaja an'io. Fa salaminay zao rehefa hanao ny fombanay zay indrindrandrindra ny andro fandrona zao izay ho averinay amin'ny tena tokony ho izy dia tsy mifanitsaka mihitsy na mifanohitra mihitsy ny amin'ny calendrier kristianina zany. Fa kosa tsy maintsy ampahafantarina ny taranaka malagasy hoe inona le tena fototry ny iorenan'ny fahendrena malagasy sy ny fombany sy ny fadiny.